tsy diso anjarandray ho am'rapitso ny mpamaky ny gazety soa satria dia nilarina fa 7 no aroso amintsika mpamaky azy indro avy hatrany ary lohateny misongadina ao anatin'izany gazety izany. Toy ny isaky ny alakamisy dia ivoaka rahampitso indray ny laharana fa 7 ny gazety soa ka toy izao sahady ireo andian-dohateny mety ho hitanao ao anatin'izany. Manomana ny faran'ny taona izany no lohatenin'ny pejiny lamody entiny soa aminao. Ireo akanjo mihaja mety azonao anomanana sahady ny fetin'ny faran'ny taona. Ny KTA hoentina amintsika rahampitso dia momba ny fahasalaman'ny hoditra ka ireo karazan-tsakafo sy nahandro mety ho amin'izany no hoentina aminao. Ny vehivavy no antoky ny hoavin'ny lehilahy momba ny fiainana ara-tsosialy sy ara-pahasalamana ary koa ara-pananahana izany lohahevitra izany. Saritava manatsara ny hoditra toy ny teo aloha ihany dia resaka mahakasika ny fahasalamana izy ity ka anome hevitra antsika vehivavy. Lavitry ny maso lavitry ny fo, inona kosa hoenao no mety ho ambarany soa ao anatin'izany ho hitanao anatin'ity gazety ity ny andindin'izay. Mbola eo amin'ny sehatry ny lamody ihany kosa no ahitanao ny momba ireo kapa izay mety ho tsara na koa tsy ho tsara amin'ny fahasalaman'ny hoditra. Ny poketra fiadiana amin'ny retirety izany kosa no zava-mahaliana mety ho hitanao anatin'ity gazety ity rahampitso momba ireo vaovao mahavariana avy any am-pitany. Santionany fotsiny ihany ireo fa mbola hitanao anatin'ity gazety ity ny andindin'ny lahatsoratra rehetra izay mahazatra anao ao anatin'ny gazety soa. Zay ihany koa no anakatonantsika tanteraka ny fampalalana vaovao amin'ity takariva ity ho amin'ny rahampitso no amoaka ny teteham-pifidianana vaovao indray ny avy ao anivon'ny komisiona maloatena misahana ny fifidianana ny senita. Io no isan'ny songadina nentina tamintsika tamin'ity androndroany ity ho amin'ny rahampitso ny fotoana toboko lasy toboko vavy fisaorana no tolotra ho anao veloma tompoko.